MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mbola mitony ny fanondranana olona hiasa mitsokosoka ny ivelany tsy araky ny fanarahana ny zava-misy izay miendrika fanandevozana ny ankamaroany araky ny tatitra izay nataony ONG S-Form. Manentana ireo mpisehatra ifanometanana izy ireo amin'ny fampafantarana ny lalàna. Zanakazo Ajaiby miisa 577 avy amin'ny faritra arovana Tsinjorika no saika hoentina lakana. Tratraneraka tamin'izay ihany koa ilay olona nitondra ireo zanakazo ireo tamin'ny sarety. Any Frantsa, herinandro sisa dia hiatrika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Frantsay nampitombo ny paikady fampelezan-kevitra ireo kandidata nanomboka androany. Ny andeten'ny rafetrana. Salandra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia mbola mitony ny fanondranana olona hiasa antsokosoko any ivelany. Tsy araka ny fifanarahana ny zava-misy izay miendrika fanandevozana ny ankamaroany araka ny tatitra izay nataon'ny ONG S-Form. Manentana ireo mpisehatra ifanometanana izy ireo amin'ny fampafantarana ny lalàna. Mitombo ny olona liana amin'ireo karazana asa ny velany amin'izao fotoana izao. Azony izay asa ny velany izay, betsaka amin'izy ireo no sarika hatramin'ny fihondranana ny tsokosoko. Ny ankamaroany fifanarahana anatin'io izay miendrika fanandevozana ny ankamaroany araka ny tatry ny ONG S-Form. Tamin'ny taona 2024 dia efa nisy lalàna navoaka mba tsy asan'ny agence de placement ka tsy afahan'ireo tsoa zany mandefa olona miasa ny ivelany fa nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao dia vome betsaka raha ny olona mifindra monina mandeha miasa ny ivelany. Misavoritaka be tsy hitan'ny olona zay alefa samy mandeha samy mitady fotsiny dia lasa zay le teneniko izay hoe lasa mivadika fanandevozana le izy nareo maheno ny zavatra niseho any Chine, ny zavatra niseho tany amin'ny pays arabo fa ny akabeazany dia toerana tsy sahaza. Vao miainga ty Madagasikara izy dia efa voafitaka, tonga any amin'ilay firenena moa izy dia efa voafitaka raha teo dia lasa hoe tsy mety tsy asa fitadiavam-bola le izy fa lasa asa fanandevozana. Raha ho an'ny ONG S-Form manokana, lafo ny zavatra maro araka izany no mila arahana akaiky handrindrana izay sehatra ny fandefasan'olona hiasa ny velany izay. Isan'ny takiana anatin'izay ny fanomezan'ny tana ny mpisehatra amin'ny fampafantarana ny lalàna, ny fepetra sy ny maro hafa mifeny fandefasan'olona hiasa any velany. Tokony misy lalàna fantatry ny rehetra ary misy servisy fantatry ny rehetra fa manao an'izao raha izao ka hialana amin'izay toe-javatra izay zany dia ny akaiky indrindra dia izay tenako hoe fifanomezan-tana ny secteur privé sy public, zany hoe ny société civile, ny syndicat, zahay centre de formation mila ampifantarina an'ireo olona mifindra ny velan'ireo hoe inona no miandry azy any. Misy ange olona mandeha any ivelany na le firenena atongavany raha tsy fantany akory fa tongany izy voafantatra hoe ay zaka ity ananina satria eo anelanelany eo misy olona manararoatra ka lasa tafatsiropaka any amin'le hoe fanandevozana fanondrana ny olona hiasany ale eto fa nitsakitsahana ny zo ny mpiasa indrindra ny mpiasa mpifindra monina. Isan'ny nampitombo izay fihondrana tsokosoko any velan'izay ny fiatraika amin'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara izay navoakasika sehatra maro araka ny tatitra hatrany. Tafiditra anatin'ny firenena ny ivariana ny ankamaroany malagasy voakasika tamin'izany ireo firenena arabo sy ny taonosy Maorisy. Zanakazo Jaby miisa 577 avy amin'ny faritra arovana Tsinjorika no saika hoentina lakana. Tratraneraka tamin'izay ihany koa ilay olona nitondra ireo zanakazo ireo tamin'ny sarety fanandina.
Tsy misy afa-tsy ao anatin'ny faritra rovana Tsinjoriaka izay tao tanany vondron'olona ifotony antsoina hoe tamia ireto karazan-kazo jaby na operculicaria decari izay miisa 570 tratra teo amin'ny morontsiraka ao Ankilibe ireto izay saika hoentiny ny lakana. Araka ny fanazavany taleparitry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy ato anatin'ny faritra Antsimandrefana dia tena mirongatra ny fangalarana ireto azo ireto. Raha ny fanazavana ny vokatry ny fanadihadiana izay azo zaraina dia nentina teo amoron-dranomasina koa ireo karazan-kazo ireo nentina sarety avy any dia napetraka teo dia araka ny filazan'ilay olona dia miandry lakana hitondrina azy. Hatreto aloha tsy fantatra hoe seka hoentina aiza ireo jaby ireo fa ny fantatra fotsiny zany dia hoe hoentina lakana zany dia efa napetraka teo vonona teo. Ny zava-misy ireo karazan-kazo ireo dia arovana amin'ilay antsoina hoe espèce CITES ihany koa izay tsy natao ohatran-drahana sy natao ohatran'io fa misy ataontsika hoe alalana manokana raha ohatra ka mieritreritra ny anao an'izay. Tsara ho marina dia tato ato izahay mahatsapa fa manomboka misy mitrandraka ny jaby aty amin'ny faritra Tsimandrefana tsy voandroany na tratrarina fa angambany efa telo ny angambany raha tsy faefatra angatratra momba an'izay jaby. Misokatra ny fanadihadiana eo anivon'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana Antsimandrefana amin'ireo mpitantana, ny chef fokontany sy ireo izay mety ho voakasika izao raharaha izao. Ireo azy kosa dia mbola hijerena toerana izay ahafahana mamboly azy. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia miendandanja ankehitriny ny anjara toerana tantara malagasy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana raha ny fanazavana azo miteraka tsy fahafantarana ho an'ny olom-pirenena izany ka mila hijerena vahaolana. Abraham Arandriamanana. Mitoetra azy manaraka ny fiovana misy eo amin'ny firenena iray ny fisiany tantara. Mivoatra manaraka ny fivoarana misy ny endrika nentina nampitana izany toy ny bohy, ny seho an-tsehatra ny horonan-tsary ary indrindra ny sehatra ny fampianarana. Miendanja ankehitriny ny anjara toeran'ny tantara malagasy na ny tantaram-pirenena eo amin'ny sehatra ny fanabeazana raha ny nambaran'ny mpampianatra tantara nanaovana ny fanadihadiana. Maro ireo antony mahatonga izany. Tsy tokony ho adinoina fa rehefa tsy fantatry ny olona anankiray ny tantaran-drazany, ny fianakaviany, ny razambeny aviany dia izay ny lazana azy hoe olona tsy misy fototra. Satria tsy fantany hoe avy aiza ny fiaviany, inona no zavanampiavaka n'ireo le ray aman-dreniny aviany, etsetretsetra. Ireny ny zava-misy sy ny fahantrana fahasairana na iaina ny andavanandro izy dia tsy dia misarika ny sainy loatra ny anadiady an'izany. Misy fiantraikany any amin'ny lafiny fanabeazana sy fitaizana mantsy izany. Tsapantsika ohatra ny hoe eo am-bavan'ny ankizy kokoa ny fahafantarana ny tantarany anivelany raha mihoatra amin'ny tantarany firenentsika. Ankoatra izay, tsy ampy ankehitriny ny politika ankapobeny amin'ny fampahafantarana sy ny fanehoana ireo vakoka natao fampatsiahivana ny tantaram-pirenena raha ny fanazavana. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny fankakevitra iombonana ho fametrana ny paikady ahafahana manatsara ny lesoka amin'ny fampitana ny tantara malagasy. Ny fanomezana lanja an-tantara anke tsy vitany hoe fanamarena vaninandro anankiray tahaka ny hoe fahatsiarovana ny 7 mars, tolom-panafahana sy ny sisa dia anaovana fihetsiketsehana etsero tsy vitan'izany fotsiny eneny hoe fanomezan-danja ny tantara. Ny fananana ny manam-pahefana mpitondra fanjakana ary indrindraindrindra fahatsapana faresen-dahatra amin'izy ireo mpanapa-kevitra mitondra ny firenena ny amin'ny famaritana politika mazava sy mahomby ary mitohy amin'izay fanabeazana, fampianarana mifototra amin'ny tantara izay ho an'ny olom-pirenena. Ary io tsy zavatra ho atao tefy maika fa misy fifanankalozan-kevitra izay mikendry ny fampiombolana satria ny zavatra misy teo anie dia mbola misy fomba fijery samihafa koa eo amin'izay lafiny hoe inona ilay tantara olazaina, inona ilay zavatra ho ampianarina sy ny sisa, mety ho samy manana ny fomba fijeriny izay fa tokony hampiombony izay fa tsy ampisaraka. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ahitantsika ireo vaovao any amin'ny faritra eo ihany koa vaovao ara-panatanjahantena rehefa avy eo.
Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Veleta amin'ny fampalalam-baovao isika dia araka ny efa nitanterana taminao tato anatin'ny vaovao moa dia miendrano nitady ankehitriny eo amin'ny vahoaka sy ny filohan'ny fitsarana ao Mananaravaratra ny vahoaka izay tsy manaiky intsony ny fanohizany ity filohan'ny fitsarana ity ny asany miantsony rehetra ho tony kosa ireo olom-boafidy ao toerana fanampanazy vana. Okare tsy handeha hilingiliny ny fanaovan-tegna ny fitsarana avy lamanalaka hiasa ny fitsarana ahitantsika ny tegna mariny ary mba hitantsika ino moa ny andrasan'ny vahoaka amin'izay fitsarana zay raha andeha hanitsy raha misy zavatra tsy mahafapo zay atao agnan'ny fitsarana zay ataova ampanajagna le izy ary magnataogna ny tompony andraikitra amin'izay mametraka ny fitarainana raha misy miendrika zavatra hafa izay tsapa fantatra anatin'izay magnanova zay fitarainana amin'izay tokony fitarainana azy fô ny saigny vahoaka ato anatin'ny district Manaravaratra tsy tena hikorontaniny ny vahoaka ny Mananara milaminy vahoaka ny Mananara hendry tsamboana ny tologno ary tsamboana ny grève amin'ny mpitsara hatreto dia misaotra be. Tontolon'ny serasera kosa indray dia ramatoa Arso Yolande no hitondra ny fikambanan'ny mpanao gazety ao faritra Atsimo andrefana ny izy mateo moa ny tanderana ny fifidianana fanadina Natasha Rakotomamony sy Bonhomme Élysée. Taorian'ny fametra-pialana nataon'ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety ny faritra Atsimo andrefana ny FMGFA dia nanapa-kevitra ny mpikambana rehetra fa hiroso amin'ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny fikambanana ato anatin'ny roa taona manaraka. Lany indray nandritra ny fifidianana izay nitanterana ny mpikambana ato anatin'ny faritra tamin'ny Sambato 4 tamin'ireo mpifidy 4 nandray anjara i Yolande Arso mpanao gazety namana avy ao amin'ny RNM TVM Kiloloaka Toliara faharoa. Marina kely fa mbola tsy tapitra ny mandany teo aloha fa noho ny fifindramonana nataon'ny filoha teo aloha no nahatonga an'izao fifidianana tsy maintsy natao tandroany izao satria mbola misy eo amin'ny ray taona eo zany no tokony mbola hitondrany bureau teo aloha fa noho izay fifindramonana ny filoha teo aloha izao zany dia tsy maintsy nanomana fifidianana ihany koa izahay avy eto amin'ny série eto amin'ny FMGFA ka noho izany dia lany tamin'ny fomba ofisialy zany ramatoa Arso Yolande izay manana isambato 3 raha toa ka 9 kosa ny an'ny andriamatoa Daniel Arivony. Tsara marina ihany koa fa ny manday asany reto bureau vaovao reto zany dia ao anatin'ny 2 taona araka ny fanapahana tany amin'ny assemblée générale teto Toliara. Ny anoinezaka izay efa nitotosainy no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny ramatoa filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana ka ny laharam-pahamehana amin'izany dia ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izay ho tontosaina any farafangana amin'ity taona ity raha ny fandaharam-potoan'ny mpanao gazety ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Misaotratsika rehetra mamba reo anivon'ny FMGFA na ny fikambanan'ny mpanao gazety ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana izay nanome fitopisana na indray faharoa ao anatin'ny 2 taona araka ireny fampelezan-kevitra natao ireny fa hiezaka hatrany hanohy ny asa izay efa vita kely teo aloha ary hiezaka ihany koa hanamafy ny fiarahamiasa rehetrarehetra eo anivon'ireo mpiara-iombonanka izay efa niara ny asa tamin'ny FMGFA. Ny fanamby apetraka dia izao hoe ny FMGFA hirahina sy handroso hatrany ary bloc anankiray mba hanisany fanohitra amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara izany. Eo ihany koa ny fananga amin'ny fampivoarana ny fikambana tsiraray avy eto anivon'ity fikambanan'ny mpanao gazety ity ka ho tahaka ny fikambanana rehetra ity fikambanan'ny mpanao gazety ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana ity ka tsy homena pitaha amin'ny rehetra. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia totosa tao Antsirabe ny hetrika Trial du mandray manodidina ny 500 ireo mpandray anjara tamin'izany ary ireo teratany vahiny no maro anisa fanadina.
Totosa teto afaty vakina karatra an'io ny hetsika fifaninanana azakazaka andian'ny faharoa amin'ny Troile de Mandray. Izay nokarakarainy ny Crown Athletic Club avy eto Antsirabe. Nahitana mpandray anjara manodidina ny 500 eo avy amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. 20 kilometatra ny alaviran-dalana lavitra indrindra nataon'ireto mpilalao ireto. Nisy ihany koa ny 13 kilometatra ary ny 5 kilometatra. Amin'ny ankapobeny dia ireo teratany vahiny no tena tonga maro nandray anjara tamin'ity Troile de Mandray andian'ny faharoa ity. Eo amin'ny apa-telo mpifaninana angamba na atao hoe apa-efany, atao hoe apa-efany mpifaninana dia teratany vahiny. Le olona zany ela be tsisy an'ilay compétition nisy an'ilay Covid dia vao nisokatra ny hafana milalao dia tonga daholo ny misy avy any Sainte Marie ao, misy avy any Thomas Tamatavy, Tanà, Antsirabe, Fianaratsoa, zay zany ankabezan'ny mpilalao ao. Ny eritreritra hoe 500. Ay ny otra be ny olona tonga dia nijanona teo amin'ny 500 mahery kely eo zany satria tsisy tsony dosara ho zaraina an'ilay mpifaninana rehetra. Ao anatin'ny fizahantany moa fanentanana koa amin'ny malagasy satria ny vahiny tena tia an'ilay atletisme. Dia tsika eto toerana zany tena entana satria ny vahiny mandeha tomobile ary tia atletisme. Malagasy mandeha tongotra daholo ny ankabeazany mba entanina mba handray anjara amin'ny atletisme amin'ny manaraka. Tombontsoa lehibe ho an'ny fahasalamana hoy ireo mpandray anjara ny hetsika tahaka izao no sady fampandrosoana ihany koa ny sehatra ny fizahantany eto vakina karatra. Afa-po tanteraka izy ireo tamin'ny fandraisana. Tombontsoany aloha voalohany indrindra ho an'ilay fizika. Sport moa le izy zany bien sûr. Ny mararirary kely fa zay tsisy miala. Mbola mazoto tsara mihitsy ary entanina moa zany ny sasany mba hanao an'izy koa fa zavatra mahafinaritra fiarahan'ny tanora, fiarahan'olon-drehetra, tsara ny andro, jerijery tanàna, découvre zavatra vaovao Voasambany voalohany tamity mahafinaritra be dia efa lery ambony ery zay vao nahita minday mba mahita tanàna soatr'izany. Mahafinaritra tokoa fa fahitana le trail tamin'ity sady mahafinaritra ny lalàna sy ny fitsipika ihany koa ny organisation rehetra sady ny toetrandro mahafinaritra ny tsy dia mamovoka ny lalana tsy dia mamovoka tsara tena tsara tokoa ary mankasitraka ary faniriana dia hitohatra any an-trano ilay izy fa tsy hijanona treo fotsiny. Parcours tsara mety an'ilay zay moa amin'ny 7 mai anao an'ilay semi-trail 70 km mialany any Matasoa hôtel'ny Hermitage dia arrivé amin'ny lycée français Ambatobe dia mety amin'ilay parcours ataoko zany iny circuit. Araka izany dia maro ireo mpandray anjara tamin'ity fifaninanana azakazaka Troile de Mandray andian'ny faharoa ity izay natao teto Antsirabe. Tazana nandritra ny fifaninanana ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia nitanterahana omaly ny famaranana ny fankalazana ny 10 taona nisy ny gendarmerie nationale de volleyball. Nisy nandritra izany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao ary asa ao anatin'ny 7 taona manaraka izany. Mamafisina ny fanazarantena ahafahana manomana ireo atleta malagasy hiatrika ireo fifaninanana iraisam-pirenena. Fanampanazavana. Anjara ny encadrement technique anay ny mijery an'ireo atleta zany manana ny physionomie. Ny olana antsika rehefa mivoaka eto Madagasikara mivoaka ny faritra fafito dia kely tsika zany dia mila manatsara ny alavan'ireo mpilalao, manatsara ny fahaiza-manao, manatsara ny fomba fitantanana satria fantatrareo tsara fa tsy afaka miatrika an'izany lalao goavana be zany raha tsy ampy no ety manana. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa, herinandro sisa dia hiatrika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Frantsay. Nampitombony ny paikady ny fampielezan-kevitra ireo kandida manomboka androany fanadina. 7 andro mialohan'ny hanatotosana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Frantsay, misesesy ny fampielezan-kevitra any an-toerana ankehitriny. Androany nanantotosa famorim-bahoaka ohatra Valérie Pécresse, kandida avy amin'ny Républicaine. Isan'ny hevitra hoentiny sy handresena lahatra ny mponina ny fanaovana ny tatitra na ny bilan tamin'ny fotoam-piasan'i Emmanuel Macron. Miezaka mampiely ny heviny tahaka izay ihany koa i Nathalie Arthaud. Namory vahoaka ankoatra izay androany ny kandida Philippe Poutou.
Nisetry ny asa no nitondrany vahaolana sy ny entina andresena lahatra tamin'izany. Samy manao ny ezaka amin'ny resaka serasera izay ny kandida rehetra amin'izao fotoana izao, na manasarotra azy izany manoloana ny raharaha ady ny Ukraine sy Russia izay isany mba toerana ankehitriny. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrana nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.